krismasy mahagaga iarahanao amin'ny HVKL Mission Zuma 23 décembre ao amin'ny Roxy Antaninarenina manomboka amin'ny 4 hariva ny anime artiste tongava maro tsy misy vidim-pidirana. Zay ny anaporofona fa manapifandraisana tanteraka amin'Andriamanitra ianao raha zany fihetsiketsehana ny betsaka. Ozy izy ny tompo tamin'ny Josoa oko ozy izy tsy aly eo amasonao sy zavatra voasoratra sy voarakitra ao anatin'ity bokyny lalàna ity sainsainao andro manalina fa raha zay no ataonao ny Josoa ozy izy dia ho fahombiazana mandehandeha eto ambony tany ianao. Allô Andriamanitra te-teny fa rehefa mandroso ao amin'ny teny ianao dia hoentin'ny fanamasina mamantatra ny eo ambony lalina. Rehefa mandroso ao amin'ny teny ianao dia hoentina ny fanamasina mamantatra ny eo ambony ray lalina. Mahafantatra ny zava-miafina ianao izay zavatra tsy fantatrizan'izy ao amin'io teny io dia no manin'Andriamanitra zay ho an'izay manam-pahalinana sy fitiavana azy. Marina militsika mampiraikitra ny fotsika sy ny toetratsika hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hatonga atsika ho maro-toerana eo amin'ilay position amin'ny olona atao hoe metiky ny andray valim-piti avy amin'Andriamanitra. Averiko tsy afa-misaraka ny toetran'Andriamanitra sy ny fisehoan'Andriamanitra. Rehefa ho anatinao Andriamanitra sy ny toetrany atao hoe fitiavana dia zao ny zavatra mitranga zay mbola tsy hitany maso sy ny renesony sofina na niditra tao amponizaniza ozy sy ny Korintiana 2:25 dia ho manin'Andriamanitra reserven'Andriamanitra ho amin'ny olona zay tia azy. Dikan'izay misy karazany zavatra tsy zarain'Andriamanitra ho amin'ny olona zay mangetaheta azy fotsiny ho amin'ny olona zay mino azy fotsiny fa io omen'Andriamanitra ho an'izay olona tena tia azy. Ahoana zany hoe fitiavan'Andriamanitra zany? Zany fitiavan'Andriamanitra zany ozy izy raha tia ianareo dia hitandrina ny tenika, hitandrina ny didika. Toloha tsara tana zay mena. Ny fitandremantsika ny fitondratenantsika sy ny fomba fiainatsika mba hahafahantsika miaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mahatonga an'Andriamanitra ahita taratra eo amin'ny fiainatsika ho isan'ny lehilahy na vehivavy, candidat na candidaty afaky misitraka andreo karazan-java-miafina reto ampon'Andriamanitra zay tsy meny an'izanizy afa-tsy zay tia azy any. Ahoana ny fomba ahafahantsika miaina ao anatin'izany? Hoentin'Andriamanitra sika amantatra ny zava-miafina ho aminy. Ary koa ny apôstôly dia milaza amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 2:30 zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy mpanompon'Andriamanitra tamin'ny alalany fanamasina miteny toy izao: ary ankehitriny ozy izy za manolotra anareo an'Andriamanitra ho amin'Andriamanitra sy ho amin'ny teny ny fahasoavana zay mahay mampandroso mamelovanareo amin'izay rehetra no amasinina. Hitanareo lay izy ny tenin'Andriamanitra le manosika anao ara-pandrosoana any amin'ny alalan'ilay teny pahasoavana ozy izy zay mahay mampandroso mamelova, zany hoe relova sarobito mbola tsy hitanao rehetra nefa ny manin'Andriamanitra ao anao dia lasa hitanao sistranao amin'ny alalan'ny fanekenao hiditra ao amin'ny teny pahasoavana. Ka ny teny mampandroso antsika miala avy amin'ny dingana anankiray mandroso amin'ny dingana tsaratsara kokoa hatrany. Inona ny teny fantatra momba an'Andriamanitra? Mialalanao azy fa tsy miafina aminao amin'izay zava-tena fantatra momba azy izy. Amintsika mpamorona mety no fahagagana izy, tompony aina izy, mahefa ny zavatra rehetra izy, tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao. Ary zay fahaiza manao izay amin'ny alalan'ny teniny dia afaky ministrantsika amin'ny fotoana rehetra miaraka. Rehefa miara amin'ny fony izay tsika mahalala fa velona Jesosy
mahefa ny zavatra rehetra Jesosy ary miariary amprofita maso fitiriny antsetra mikarakara ny fiainantsika. Alleluia. Afa anatin'ny Baiboly dia misy karazan'olona miavaka noho ny sasany. Vokatry ny fahatakarana samy hafa ny meniteny azy sy ny fanambarana miavaka voaraina avy amin'Andriamanitra. Hitanareo, rehefa tonga ny révélation dia tsy azo sakanana ny manifestation. Rehefa tonga ny fanambarana dia tsy azo sakanana ny hetsika mitovy amin'ilay fanambarana. Enoeny ny apôstôly Marka 10:20 ny apôstôly nandeha teny tontolo eny nitoro ny teny ity fizorona vavolombelona zay horahantsika androany ity dia fizorona vavolombelona amin'ny zavatra nitranga ny asabosy fahaenina amby roapolo ny volana novambra 2012 maraina izy io dia nisy tranga zavatra niseho sy tantara teto tena zavatra nisy le izy ary hoarahantsika araka ny zavatra miseho eto ny tantara nandalo tao anatin'izany zavatra zany zazakely anankiray tena nisy trangan-zavatra anankiray ary dia efa niafara tamin'ny fahafatesana misy le izy fa andao angamba ny ray aman-dreny no ndeha anontaniantsika hoe inona ny zavatra nitranga, inona ny zavatra nandalo tao anatin'izany aretina azo amin'ity zaza ity zany. Zay zany tamin'ny sabotsy maraina io za sy le zanako zany andeha vidy vary amin'ny gony zany zanako zany mitomany dia zay zany teny hoe natsotsoko zany le zay hoeta ty fa zay ho andeha hody any an-trano amin'izay dia nomeny anakay zany le zaza dia zay zany vao niraisiko izy iny tonga kelikely nandray an'izay lalana kely zay jereko le zanako nitambokona be dia tena masony efa sisisika be mihitsy zany dia efa fantako zany ty zanako ty azo mifanintona zany angamba ao dia iny zany za iny niazakazaka aino afako niazakazaka fa somary niazakazaka mafimafy foana zany za mandeha dia mivavaka zany za manao délivrance foana zany eraka ny lalana iny dia efa tsisy enatr'olona mihitsy zany za amin'iny lalana iny fa dia gaga daholo no hoe fa naninona ty mamany mamponina ty ty zanako to mifanintona be fa jereo any ho izy ty dia iny reo zany korokoropaka daholo olona tao aminay zany dia niditra ao an-tranonay fa naninona izy ty hoa nitomany dia misentimpenty be hoa dia izy hoa io mifanintona be dia teo amin'izay samy mivavaka zany zay iny nanao zay farany hoe hery mihitsy zany fivavahany dia teo zany zy mijanona kely zay zany le fanintona teo amin'izay namena rano dia izy moa tsy mbola tsisy raha hoany mihitsy dia teo amin'izay koa zany zay vao mipetrapetraka eny fa mifanintinintona be ndray zany le izy dia farany zany nazoko an-tsaina hoe ndao atsika andeha any amin'ny tompo fa paster Rodolphe zay ao izay heriko hoe ndao atsika andeha any fa tsy maintsy sitrana io zay tao anaty tao zany dia zay moa nandeha teny amin'ny lalina teny olona rehetrarehetra mahaina nanina zazakely marary angazy iny marary andana dia efa hoentany amin'ny zay akaiky ny hôpitaly dia za moa niteny mihitsy hoe aty hoa dokoterinay aty amin'ny toby aty dia lasa foana zany zay nandeha dia tonga zany zay iny gaga daholo ny olona hoe fa nanina fa na tsisy ody tsisy inona fa tonga dia salany sosososy be foana zany zay dia kay moa zany tonga tao hoe mbola misy olona ho zany mama zany mbola misy olona ho paster dia fa nanina nareo dia nitantarana zazakely ty ohatrohatry zao ohatrohatry dia naeno an'iny moa mama iny dia mitsoantso amin'ny paster dada nonjeo fa zazakely ty ohatrohatry an'izao dia iny moa zany paster hoeta ty izy hoeta ty dia tonga tao amin'ny sambre amin'ny paster zany zay mianaka iny dia apatrio amin'ny fandrinako izy dia napatoriany teo dia nivavahany teo amin'izay zany le zazakely dia commencé efa hita hoe efa may ambanimbany foana zany le etan'le izy zany efa may ambany dia teo amin'izay dia ao zany paster fa andany nareo zy mandeha ao anatin'ny toby mipetra ao izy amin'ny alitara ao nareo dia mivavaha arak'izay voateniny ren'le zaza teo zay moa zany dia nentina taty amin'ny alitara dia taty amin'ny toby le zaza rehefa avy ao an-trano ao dia nentina taty amin'ny toby
dia rehefa tonga taty amin'ny tobo moa zany dia mipetraka tao akaiky ny alitara teo ary mbola fanitona ihany le zaza tao anatin'izany mbola sy dia tena afaka tsara zany le fanitona tao anatin'izany dia mbola nitoy ny tantara ary teto amin'ny alitara moa zany ny tena nahasapahana hoe efa lasa mihitsy ary dia ino ny vavolombelona na inona natonganao hoe niteny hoe lasa nanomboka tany an-trano moako zay vo avy mividy vary izy mianaka dia efa niraisiko foana le zazakely satria mamany efa tena nalemy tanteraka zany dia noetiko foana zany le zazakely dia vita vavaka tao amin'ny paster izy dia mbola noetiko indray izy teto amin'ny alitara dia niara-mivavaka teto daholo zay dia mifijeriko an'le zaza zany fa tena tsisy aina ntsony zany mifijeriko anazy satria efa niatany zany amin'ny maha olombelona hoe mba efa nahita olona ohatra zany foana miaina izy dia ohatrany tsy miverina ntsony io ohatrany misento izy zany dia lasa any fa tsy miverina ntsony dia miandry zany efa mamerina foana zany ato amin'ny ainako ato izy tsy mety miverina foana dia efa nangovitra efa tena mipara rehetra zany hoe tena hoe zay zany dia paster nefa zany mamerimerina ao afara koa hoe fa tsy maninona ntsony izy dia mamerina amin'ny laoniny foana paster sady mitsoka foana dia hitako hoe misy aina miverina zany fa ao anaty koa zany amin'le hoe olombelona tonga dia hoe zay zany voninahitra moa an'Andriamanitra izy teo miratra be foana amin'ny masony sady tady ho ampiakariny foana fa rehefa tena miverina zany ny ainany iny efa ohatrany hoe teatoro be amin'izay izy amin'izay sady miaina hitako hoe mitemy foana satria tsapako foana zany eto amin'ny tratrany eto zany eto amin'le fiainany eto tsisy mihitsy fa milepoka be makany tena ohatrany hoe tsisy tsony dia rehefa tena miverina tena hoe vita zany le vavaka sy le hoe nitsofony paster sady nivavana misy aina sady amin'ny anaran'i Jesosy nanao zany foana hita zany le mitempotempo ohatr'izao amizay fa hoe mbola ambany kely zany izy fa hita efa tena hoe verina normal amizay sady masony efa nikipy amizay tonga dia efa nikipy ny teatory amizay dia izy mama hoe apatrio eto amizay izy tonga dia efa zay nomboka teo vita ny torimasony iny dia mitady sakafo be amizay izy juska zay izy lasa mahery ny sakafo be amizay maso zazy io efa niakatra efa tsy miaina ntsony io zazy io tena izy efa nangofitra tafiteny taty syve hoe lasy raha nisy caméra dia afaka nampiaina fa adino naka nisy caméra samy midonaka daholo koa zany tsika tao anatin'le izy fa tena zavatra tena mahagaga le izy azo lazaina hoe naverina Andriamanitra tamin'ny fiainana niala tany amin'ny fahafatesana io zazy io tena mitiferantia tamin'ny voalohany izy tao amin'ny efitra fandriana izy nasainy natory dia jereko nanomboka ny anazo aina dia zao hoe toeny amin'ny alitara petraka teto amin'ny alitara nietsika tena 3 fois misitona hitanareo le misitona rivotra tsapoana reny dia misitona rivotra be dia miantona dia tsy mientra dia mamoaka moramora dia aveo misitona le patendray dia toa hoe mamoaka ohatran'izay dia iny 3 fois dia rehefa aveo amizay ohatra niakatra zay masony amizay teny amizay Jesosy nitsofo ny lohany dia nanomboka nitsofona teo lohany amizay dia verina ny aina io izy hitatsika somatsara io alleluia verina Jesosy dia afa mabeona Christmas mahagaga iarahanao amin'ny HVKL Mission zoma 23 décembre ao amin'ny Roxy Antaninarenina manomboka amin'ny 4 ny anime artiste tongava maro tsy misy vidim-pidirana